Ry avako malala ao amin'ny tompo ampitombonao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Avy reno ampisorona ny fanompona dia ho sitrana ianareo. Avy reno ampisorona ny fanompona dia ho sitrana ianareo. Zany no lesona ry havana lehibe azontsika raisina ato amin'ny mofinaina voalahatra an'io numéri toko 710 ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faha-410. Ity mofinaina ity dia manambara amintsika fa avy reno ampisorona ny fanompony dia ho sitrana ianareo. Tamin'ny andron'ny Mosesy dia nisokajon'olona notariany kora izay nisandoka ny fanompony mpisorona, nefa izy ireo tsy mpisorona fa levita, ka niady mafy ny hanaovana ny fanompony ny mpisorona. Nahitana loza tamin'Andriamanitra zany, ary vao mainka aza loza mihoatra noho izany satria ny vahoaka teo amin'ny zanak'Israely rehetra mihitsy no nandeha niandany tamin'izany fisandohana fanompona nataon'ny kora izany. Vokany nandefa arety mandringa an'Andriamanitra na afatesana olona maro. Hitantsika eto fa nahatratrany amin'ny 704,000 sy 14,700 ny isan'ny olona maty. Vokatra zany fikomina, vokatra zany fisandohana andraikitra naka ny andraikitra tokony ataon'ny mpisorona izany. Ny fisandohana fanompona, ny fanaovan'ny olona anankiray ny andraikitra tsy nomen'Andriamanitra azy dia ahitana loza sy ahitana ny arety mandringana. Fa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra i Arona sy Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, i Arona izay mpisorona, tena mpisoron'Andriamanitra, dia hitantsika eto fa naverina tamin'ny laoniny ny fisoronana. Indro nanatanteraka ny tena fisoronana i Arona, ka nandoro ny didikazo manitra teo anatrehan'i Jehova. Mampahatsiaro antsika ilay fandorona ny didikazo manitra ao amin'ny izay niantsonany Isaia mpaminany, ao amin'ny Isaia toko 9 no ahitantsika an'izany. Mampahatsiaro antsika fa tamin'ny fiantsonany Isaia no nisy setroka namen'ny trano, ka dia naverina tamin'ny Arona tamin'ny taranaky Arona ny fisoronana. Hita zany arak'izany fa ny tena fisoronana marina no mitondra fanasitranana. Dia ny filaza azy eto moa dia hoe indro nanatanteraka fanavotana tamin'ny alalan'ilay fandoroana didikazo manitra ny mpisorona, ka ny mpisorona marina no manatanteraka ny fisoronana marina dia mitondra fanasitranana ho an'ny vahoaka. Ny andininy 510 dia ny teny manao hoe ary Arona niverina eo amin'ny Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ny arety mandringana dia nitsahatra. Ho gaga ve ianao ry havako raha mahenika izao tontolo izao ny arety mandringana amin'izao andro ankehitriny izao? Milaza ny tenany fa ho mpisorona be sy ho mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra avokoa, baibay sy lovohatra, manoso tena sy milaza ny anganongano sy ny arira samihafa izao tontolo izao, manositra ny tenany ho mpisoron'Andriamanitra. Tsy gaga ianao raha feno arety mandringana izao tontolo izao. Fa ny mofinainantsika an'io dia mamerina amintsika manao hoe avy reno ampisorona ny fanompony dia hitsahatra ny arety mandringana. Ry havako malala, anjarantsika fiangonana no tena manavaka tsara ny fanompony mpisorona sy ny fanompony levita ary ny fanompony fiangonana
indrindra amin'ny izay ilazantsika azy ankehitriny hoe fanjakam-pisorona. Anjarantsika ny manavaka izany fa mitondra anjara biriky amin'ny fanasitranana ny firenena sy ny tany misy atsika ny fanajantsika izany rafitra napetrak'Andriamanitra izany. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, ary engane ho averintsika amin'ny mpisorona ny fanompony dia hitsahatra ny areti-mandringana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Andriamanitro fa mbola nomenao indray izany teny akanay lesona ao amin'ny fanomponay tsiraray avy eo anatrehanao. Misy ninantsona ho mpitandrina ho amin'ny fanompon'ny mpitandrina, misy ninantsona ho dekona ho amin'ny fanompon'ny dekona, misy ninantsona ho mpiandry ho amin'ny fanompon'ny mpiandry, ho an'ny anjara andraikitra sy raharaha samihafa ao anatin'ny fiangonana ataon'ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny vita batisa ary ny fiangonana manontolo. Tsy hisandoka andraikitra eo anatrehanao no nentsonao anay, fa hanatanteraka ny zara fanompona nomenao an'ny tsiraray avy. Lesona lehibe ho anay zany tompo hitondra fanasitranana ho an'ny taninay, ka dia mivavaka ho an'ireo manana andraikitra rehetra, indrindra vavaka manokana ho an'ny mpitandrina FJKM rehetra ao anatin'izao fanompony izao, hanatanteraka ny zara fanompony tsy amin'ny faneriterena fa amin'ny fanetretena, mba hanasitrananao ny taninay sy ny vahoaka rehetra ao aminy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.